Jesoa, 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 Jesoa. Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fahaenina ambin'ny folon'ny volana aogositra. Avy miaona amiko ao amin'ny akatony maraina. Eo amin'ny tsy matombina miandry anao. Amin'ny fitoniana izao fotoana tokana ho ahy izao no anavozako ny herinao sy hamenoko fiadanana ao amin'ny singa rehetra ao anatinao. Mandritry ny fotoana mbola iverenan'ny sasany anam-pandriana mba haka fitoromaso minitra vitsy na manararoatra iain'ny vaovao faraparany, ianao kosa mifandray ampahary izao tontolo izao. No tairiko tao am-ponao ny fanirianao mafy ahalala. Avy amiko io fanirian'io na dia mirehitra mavaivay ao aminao aza. Rehefa mitady mitavaka ianao mba hamalinao ny antsoko dia samy tahiny isika ho rotonto. Zava-miafina lalina izany ka ny mifaly no hany azonao atao, fa tsy hanano sarotra hitady fanazavana. Tsy Andriamanitra pilavaniny aho ka andazay rehetra miendrika firavoravoana. Misitraka ny asambaranao rehefa mifaly amin'izay rehetra marina, manakaty, mahintsy, madio, mateoty, tsara laza, izay misy atsara-panahy. Ary raha misy dera, every zany, ary ia mamirapiratra isan'andro hatrany fahazavako ao aminao. Izahay 40:1-7. Fa izay matokony tompo kosa dia azo hery vaovao hatrany, ka isidina ambony toy ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Salamo 7:24. Zavatra tokana no angatahiko sady iriko fatratra omen'ny tompo. Dia nitoetra ho hatrany mandritry ny androm-piainako rehetra, mba hianiko amin'ny atsara-pony sy andro ny toro lalany ao amin'ny tempolony. Filipiana 4:9. Farandriavana. Oka heverinareo izay zavatra tsara sy matehitera, dia izay rehetra marina, manakaja, aradrarina, madio, mateoty ary tsara laza. Amen. Jesoa.